Tsisy tafo tavela. Trano vao atao elevation. Trano vao natao elevation. Ary na raha Zagnahary tsy nandatsaka ny trano ty tambadika tagny. Tsisy tafo tavela. Rovaka 1 km à la ronde. Trano béton sisany mba tavela. Tsisy ninina tavela. Jereo ty ambany. Amanjato no ny trano rava. Amanjato. Ry alavidavitra ry zao antenne tonga de ninjera. Ty zao trano fiangonana atao elevation. Rodana ty. Ny ato ambadika ato efa tsy tenenina intsony. Mirongatra manantona quinquin ery ny olona andeha vidy fantsika sy zavatra ohatry zany atao provisoire. Io hitanareo zao trano Amanjatony. Amanjatony izy io. Amanjatony. Amina quartier anankiray fotsiny io. Amina quartier anankiray fotsiny io. Za tamin'ny maraina efa nitety quartier maro satria nisy namako maromaro niantso anahy mba nila vonjy transport sy ny sisa. Ohatry zao daholy. Ohatry zao daholy eraky ny tanàna ray manontolo. Ty zao tafo fiangonana ty hitanareo ty. Tafona fiangonana zao hitanareo. Io. Tafon'olona vao vita. Io zao Stella Maris, école lycée privé Stella Maris io. Lycée privé Stella Maris. Vo ihany aloha ny anay matériellement vo ihany fa rehefa mahita neny sasany ianao de tena misaotra an'Andriamanitra ianao tsy maty fo amanaina. Io trano vao namboarina. Meme sisany azo atao fa manarina koa. Manamboatra koa. Lehilahy sy vehivavy sy ny zazakely rehetrarehetra amin'izao tena mandrafitra mandraindray daholo. Jerenareo zao ty zomeko ty olona nangataka trano eny ambony tafotranon'olona. Io hitanareo. Mialatsiny moa fa ny telefonako moa tena somary ratsiratsy qualité kely ny sariny. So reo hitanareo reo. Jusqu'any amin'ny farany rehetrarehetra an'io. Jusqu'any. Jusqu'any. Tena mampalahelo. Mampalahelo. Reto zao tafon'olona. Ty hitanareo ty zao tafo. Nenay moa tamin'ny alina hatrany amin'ny lohalika ny rano. Fikapoky ny orana ohatran'ireny voavely ceinture reny ianao. Maheresitsika rehetrarehetra. Maheresitsika rehetrarehetra. Za moa mba nanomana fanampiana kely vary sy menaka sy paty sy ohatran'izany fa sy mba ny orana atao le izy ka de tsy hita hoe ahoana. Jerenareo zao ty ray ty. So ny zavatra mahazo ny malagasy. Mampalahelo. Mampalahelo. Mampalahelo fa courage tsika rehetrarehetra. Io zao tafom-piangonan'olona io niongotra io. Maheresitsika rehetrarehetra. Maheresitsika rehetrarehetra fa tsy fiafaran-javatra zao fa fiatomboana zavatra ngezangeza kokoa. Fiatomboana zavatra ngezangeza kokoa zao. Ty zao tamboana voisin zao. Zao ny atokotanin'olona zao. Ao ambadika ty trano ty rava. Rava tanteraka, rava daholo. So eo amin'io hitanao zao tranon'olona efa efatra. Ty zao tranon'olona ty. Io tranon'olona. So nefa ran'ny tranon'olona. Matoritory ao an-trano sisa zany. Ty tranon'olona ty. Io hitanareo tranon'olona.
tranon'olona daholo. Grave izy ity fa maherezintsika jiaby maherezantsika jiaby. Ty bandy hitanareo eto amin'ny devant ity zao nitsofin'ny rivotra avany amanga rivotra avany izy hitanareo totona teto ambony tafy teto tratra maraina teto. Tahiny tombotsika rehetra tahiny tombo dia mahereza mba fanetanana fotsiny na ho anareo zay manana moyen afaka mba manampy mampiatrano olona manana moyen nareo any ivelany mba manana moyen nareo afaka manampy na mandefa fanampiana sy ny sisa. Za tsy miteny alefaso aty amina mijerevonareo olona afaka manao an'izay dia mba toany fa tena raha misy trano zato zany zao eto Tamatavy na amin'le tanàna nandehanako trano zato ny 20 mahery amin'ireo rodana daholo izy rehetrarehetra ka mety hoe tsy havita anao trano rairay avy ho an'olona le zavatra netanako anareo eto mety hoe tsy havita anao hoe inona fa mba entina anehoana fotsiny mba geste anehoana fotsiny hoe miara-ory amin'ny orinareo. Zay moa isaorana an'Andriamanitra mba misy fianakaviana saotra zany any aloha afaka mampiatrano sy ny sisa mifanohatohana eto fa ny sasany tena niala avy any ambanivohitra niala avy any ambanivohitra hitady volany ale aty misy tapatanana ny sasany tapatongotra ny sasany tsy afaka miasa mitariposiny ale aty tsisy olona ho antsona tsisy ninona ka dia tena zao ny fanehoana firaisan-kina fa tsy ato amin'ny Facebook fotsiny na ato amin'ny réseau fotsiny dia mba manentana anareo ny amin'izay tsy antery zany fa zany atao hoe humanisme angamba fanehoana ny maha olombelona fa tiana vazana gasy dia milomano anaty ranopotaka daholo aloha zany zao mitovy. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy RGL zao tsika vao tafahoana nandritra ny herinandro 3 zay raha sy diso tsy afaka manao live mihitsy aho hitonareo amin'izao feoko zao eo ary izy efa misokatra kely fa teo tena tsisy mihitsy tsy salama ny tena koa hatramin'izao mbola manaraka traitement ary raha ny consigne ny dokotera dia tsy mahazo miteny aho manao repos ny corde vocale kanefa dia voatery andika ny teny dokotera androany satria tsy afaka mijery fotsiny manoloana ny loza manjo ny firenetsika indrindrindra ho anareo havana ao Tamatavy. Ny toe-javatra tahaka tony dia hiatsona ny atao hoe unité nationale zany hoe mila maka auteur atsika na ny mpanao politika na tsy mitovy hevitra ajanona daholo aloha ny fahasamihafana manoloana ny fahaboazana. Mila mifanometana antsika amin'ny famonjena ireto praitan-drazana. Ka izay no antony mahito aho ary voalohany indrindra dia miondrika mpanajana manoloana ireo fianakaviana izay miaramboina satria efa hitanay hoe misy aina nafoy mbola tsy azo ny taremarika fa hitany Facebook any ny sasatsasany ka dia miara-ory aminareo fianakaviana zay midona pahoriana tratran'izao loza natoraly zao tsy tiako le terme hoe loza voatsanahary fa loza natoraly mitranga amintsika izao. Andriamanitra zay mahay mampionona ny ampionona anareo ampahery anareo amin'izao ady sarotra lalovanareo zao mampahery koa ireo rava fananana rehetra tsy akanavaka noho ity cyclone matanjaka dia matanjaka ity. Izay ny voalohany ka manoloana an'izany dia misy teny soratra masina zay manao hoe raha tonga eo aminao ny rahalahinao ka tsy mihinan-kanina dia aza alefa fotsiny izy hoe ny fiadanany tompony aminao rahalahy mpiatsara velatsy zany fa omeo hanina izy tsy ampy fotsiny ny hoe mitondram-bavaka ny namana any Tamatavy tsara zany fa asioasa
ary zanak'Andriamanitra isany. Eto dia mitodika amintsika mpanaraka ny pejy. Na ianareo zay resy lahatra amin'ny zavatra zaraina eto amin'ny pejy. Todika ho an'ny mpianatro ao amin'ny sekoly biblika voatsinapy rehetra. Hatramin'ny première promotion ka hatramin'ny 5e promotion. Isika noho ny première ligne. Efa niteny taminareo aho hoe mila manao zavatra tsika ka mitodika aminareo aho aloha. Ndao irahina anao zavatra na dia kely aza mba ho tonga effet boule de neige hitarika ny hafa koa anao. Todika manokana amintsika namana amin'ny gardien de la révolution rehetra aho. Sy ianareo fikambanana be dia be mpanometanana anay eto amin'ny gardien de la révolution ifanometanana. Ary ao anatin'izay rehetraray dia mpanaraka ny pejy farany izay sika ny maro anisy. Action concrète no ataotsika raha sitrakareo. Nisy etsika efa nataotsika raha natadidy ho anareo zay efa mpanaraka ny pejy tranainainy tamin'ny andron'ny Covid tadidinareo. Nanao antso aho tamin'izay fotoana izay hoe feno ny hôpitaly andao sokafana ny fiangonana andraisana ireo traboina tamin'ny aretina. Toy ny fanaovana ny ady lehibe faharoa zany dia ao no tsaboina ny maratra. Dia nataotsika zany nisy fiangonana anankiray izay niara-niasa tamintsika namaly miantso plutôt fiangonana adventiste izy io tsy tadidiko tsony anarany Ambotry Manjaka moa le toerana malazalaza izy iny nalaza betra Facebook sady dokotera ilay namana tao no pasteur kobakoba-tana anazy raha Maria izy amin'izao zao nijoro ny lehilahy hoe ato amiko no andraisana ny marary satria feno ny hôpitaly. Dia nanao antso tsika ny mpanaraka ny pejy dia betsaka ianareo nanao aide ao zany nanao tolotany na pharmacienne nanoratra taty amiko hoe hanolotra fanafody. Dia nentina tany nitsabona an'ireo olonareo ary be ny olona vavonjitsika nisy arivo araka ny teny dokotera tamin'izay sitrana somatsara. Mety hoe kely zany fa ain'olona anankiray dia tsy azo vidiana. Ka eto dia averiko indray ny antso. Eto dia mitodika amin'ny fiangonana ao Tamatave. Pasteur ao no miteny eto. Ambo manambolana raha ny toerana. Zafady misaotra tompoko. Miantso ny pasteur tsy misy dénomination. Tsy misy hoe FTKM, FLM. Tsy mahafaty atoko angamba ny rahalahy malala manokana ianareo semaine anankiray tsisy culte. Tahaka an'ilay ondry latsaka ao anaty fatsakana ka ozy Jesosy hoe andeha ave isika mbola anaja ny andro sabata nefa misy ondry latsaka ao am-patsakana izay raha maty eo io ondry io dia tsy azo sotrona ny rano ao ary ny tanàna ray manontolo dia condamné. Tsy fahotana ozy Jesosy ny mandika ny andro sabata raha ho famonjena ny tanàna ray manontolo. Havako pastero, mopero, presbytero, fiangonana zandriny io adaboka daholo any hostilité ny différence tsika amin'ny andro ohatr'izao unité nationale. Sokafo ny fiangonantsika raha toka mbola tsy simba irariana fa mbola misy tsy simba zay manodidina Tamatave. Sokafo ny fiangonana raiso ny maratra raiso ny traboina dia velominy atao hoe action diaconale. Manome toromarika eto action diaconale. Inona le action diaconale? Isika rehetra zay manana voatsirambony tanana rano, pakana rano, fanafody, siramamy, paty, vary, angony manao natao hoe opération Kadia. Lancetsika zany opération Kadia. Dia eto any am-piangonana raha ohatra ka misy fiangonana anao an'izany. Za aloha mialatsiny aminareo BNGRC
marina fa misy sampandrara manao anio fa mbola sikoresaka io rehefa aveo fa za tonga dia maolo-piangonana anyny any no iny no akaiky ny vahoaka kokoa noho ianareo any amin'ny sampandraram-panjakana fiangonana zany averiko raha miantso fiangonana hoe herinandro fotsiny agatahako aminareo rahalahako tsy asiana culte aloha raiso mitraboina ao amintsika anentany zahay ataony atao hoe action populaire ny amin'ny resaka action diaconale zany hoe samy mitondra zay voatsiramba ny tanana zay misy any ampelantanana zay mbola tsy very fananana ka aterina any ampiangonana hamatsiana sakafo ireo traboina ao ampiangonana mipetraka miantso sekoly biblika voatsinapirehitra aho ifanometanana handefa délégation any isika raha misy fiangonana vonina ny ras aminay dia manorata aminay mitenena aminay dia hitady hevitra zahay ny andefasana volontaire avy any Antananarivo sy avy any faritrafa hany fanometanana aminareo ny fiangonana dia ho karakaraintsika ireo traboina sy maratra ao anaty fiangonana tsy ndriko tsara ao anaty fiangonana izaho zany mato manondro an'izay dia satria isika fiangonana no tena akaiky ny vahoaka isika no tena any amin'ny faritra voakasika mihitsy manao ny fanjakana zava-dehibe zay aloha izy anao ny azy fa ity koa inisiativa manokana miantso ny pakafiny pejy rehetra na dia tsy polina any Tamatavy ary nareo fa na ny Antananarivo na ny Majunga na manodidina Tamatavy zareo ohatra fanao ny olona ny tany misy areny ororo-tany reny tonga zay atraty Belgique ary misy mandefa délégation makany Inde rehefa misy ororo-tany zany hoe eran'ny Madagasikara zay manana fahafahana ianareo zay ataontsika hoe ny angaran'Andriamanitra manokana manana mihoatra noho ny ambom-bava ampihotanana zahay manorata aminay mitodika aminareo dokotera bénévole sy infirmière bénévole iary asa aminay manorata amin'ny MP RGL na amin'ny mailaka jereo amin'ny page d'accueil-na eo na amin'ny WhatsApp satria efa misoratra amin'ny WhatsApp eo ny numéroako dia hanao coordination tsika miaraka amin'ny ekipa itsabo maimaimpona ireo olana ratra sanatriavana zany tamin'ireny cyclone iny ny toerana anaovana zany dia any ampiangonana raha misy fiangonana manaiky iary asa zay le antso safady tena mbola tsy salama miantso koa ny pakafy sy mpanaraka ny gardien de la révolution rehetra manerana an'izao tontolo zao maro tsika misy tsika ny Canada any Indonésie any Chine any Afrika aty Europa any Amerika mielipatrana ny gardien de la révolution taotsika hiasa izao mihitsy ny anehotsika ny patriotisme tsika sy ny souverainisme tsika mila tsika Tamatavy mila aingana dia aingana tsika satria tena mizakazaka be ny toetra raha ny toerana ka dia izay no antso ataoko eto zany hoe ny mpianatra sekoly biblika voatsinapy rehetra zay nandalo tao amin'ny sekoly nampianariko première promotion hatramin'ny 5e promotion ny gardien de la révolution rehetra sy ny mpanaraka azy ary ny mpanaraka ny pejy RGL mitodika amin'ny pasteur aho sy ny mopera aho any Tamatavy zay tsy rava ny fiangonana mba ediovarotra amin'ny lehibe anareo hoe mba tsy asiana culte ny ray alahady andraisana an'ireo maratra reo aloha sy ireo mpitsopimenana vonjo maiky ary farany fahamezana le voalohany teo dia zay miantso dokotera sy infirmière bénévole eran'ny Madagasikara ifanometanana aminay ka anao coordination zantsika fahatelo farany tsy anao lava aho mba satria ny mégave tena mandeha be tia dia mitodika manokana amin'ny tompon'andraikitra ny fanjakana isan'ambaratonga ny zavatra toy izao ny fanararotan'ny olona tsy mataotody hatram'izay ka hatram'izao
rehefa misy cyclone ao Madagasikara dia misy olona lasa manan-karena tampoka ao amin'ny fitondram-panjakana ny fandimby. Averiko indray, rehefa misy cyclone tahaka zao dia mifrotter les mains ny olona machiavélique, diabolique et sans conscience manararoatra ny zavatra ohatr' zao. Tsy hanonona anaran'olona fa nisy ministra tamin'ny fotoan'androny nandeha nakany ivelany nanao plaidoirie noho ny cyclone nisy dia tsy hita lay inona mo filazazy teo, tsy hita nalehan'ilay vola izy amin'ny olona lasa navita trano be. Ka eto azany misy fiatsonany conscience-tsika. Aoko ho fantatsika vahoaka malagasy fa misy stock na simenitra sy carburant efa tokony ho tonga avy any Mozambique tamin'ny alalan'ny lehilahy anankiray atao hoe tsy tononoko ny anarany fa mahalala azy izy point. Niara-ny asa tamin'ilay olona anankiray malaza be na sandratra olo-masina mbola velona ka tandremo sao de manao monopole après un passage ny cyclone. Fomba fanao mantsy zany, simenitra sy carburant avy any Mozambique efa tokony avoaka izy io fa saoka ho stokena dia amizay ny olona tsy maintsy anao reconstruction dia marché ndray ty, bizina ndray ty, tahaka nataony Ravatomanga tamin'ny fotoan'androny ny marary dia nakana vola ny fonctionnaire, za raha marary dia nalefa tena clinique lafy dia nabotsina ny facture. Ny olona maty eritreritra misy ary ny fahoriny sasany ho lasa fifaliany sasany eto. Ka zao mety andeha le bizina anareo fa io tsy maintsy voaka ny information ary io zao fa misy information fananako tandremo sao hoeninay fa de ho harceleko eto anareo. Androany aloha mbola tsy hanonona anarana fa lazaiko hoe misy io stock na simenitra sy carburant ka sao de hoe ka ny cyclone de miakatra vidin'ny simenitra sy ny carburant nefa le zavatra efa tonga fa ny stockena. Fanao mantsany de ohatr'izay koa itsika mpambogady amin'ny vary sao de mba manana conscience rera olona aza mandainga. Manaraka an'izay misy koa ny vary avy any Inde sy avy any Thaïlande io no zaraina am'izao tao efa tany aloha izy io fa zao le izy vao avoaka ka alefaso araka ny tokony ho izy io vary avy any Inde sy Thaïlande io. Misy koa ny cargo anankiray avy any Beira sy avy any Nakola Mozambique ka misy Alkarama anankiray tamin'ny 1er février 2026 1er février zany hoe talohan'ny cyclone so mantsy mafamitaka eto 2026 mitondra simenitra fa mbola apetraka ny au large am'izao fotoana zao de sao de anararoatra hoe ka misy cyclone de miakatra ny vidiny efa talohan'ny cyclone io no tonga io simenitra avy any amin'ny be Alkarama io. Misy koa tamin'ny 6 février avy any amin'ny Clipper Orion 6 février carburant. Misy koa ny avy any Birmanie tokony efa ho tonga izy io en principe fa misy cycle ho ny andrasana de miandry au large io zavatra io avy any Birmanie ka nina ny talisanany zany de hoe mitandrema aza manaroatra hanakarena eo ambony lamoso ny olona mijaly ka sao de modimody mampahery ny olona amin'ny valopy kely hoe mampahery anareo nefany atsy amin'ny simenitra ianareo manao ny ataonareo, atsy amin'ny carburant nareo manao ny ataonareo, atsy amin'ny vary ianareo no manao ny ataonareo. Ary aza dimy voaka malagasy fa io foana no fangalarana nataony Andry Rajoelina sy Ravatomanga teto a Madagasikara resaka vary, resaka lasantsy ka mba tsy ho alay-panahanao an'izany koa ianareo am'izao fotoana zao. Ny endriany no anarina fa io raha nahoana io nareo tsy maintsy ho fantatray. Nous avons des yeux partout. Gardien de la révolution tompoko sao de verinareo fa ne miogaoga eto Facebook fa manan'olona partout zahay
aloha de ho lazaiko eto ny marina. On a des hommes et des femmes partout. Ary tsy maintsy ho fantatreo raha sanatria aorian'ity cyclone ity misy olona nanan-karena tapoko noho ny fanararotana ny fahantrany vahoaka fa de ifampitady tsika. Ary tsy ananako sentiment mihitsy na état d'âme fa de ho avoakako eto. Engane tsy isy zany. Zay no mahatonga milaza mialohany reto hoe efa tonga talohan'ny cyclone reo simenitra, vary, carburant, alefaso araka ny tokony izy ny famoahana azy. Fa aza atao bizna. Zay a. Zay ngamba no afatra fa de misaotra nareo nanaraka ny live tamin'ity anio ty. Maka hery eo mamerina ny fampahirezana ny fianakaviana miaramboina izahay mahireza indrindra tompoko tsy tamozy atao fa vahoatra ny lela tsy misy teny mahakatona ny fery amin'ny fonareo maratra fa de mampahiry anareo zahay. Ny azonay atao dia io antso avy nataona io hoe raha misy aminareo efa mety tanàna aminay dia sur terrain tsika no mila ny olona, mila tsika ny olona. Voalohany amin'izany mila fiangonana na ray aza tsy maninona izy mba fiangonana volontaire mba hanolotra ny trano fiangonana andraisana ny traboina dia mitady ny dokotera rehetra zay pakafiny pejy aho sy infirmière anao bénévolat tsika ohatra fanao ny amin'ny tany anady dia manorata amiko dia ise coordonné tsika ho anareo zay tsy afaka makany noho ny antony maro dia isika no mba hiezaka ifanampy amin'ireo mpitsabo reo ary mila volontaire et on a besoin des bras mitodika aminareo tanora Gen Z. Ho anareo Gen Z ofisialy miara-miasa amiko zandry malala isany ny tolona de tsy eny amin'ny 13 mai ihany fa ny tolona de miaraka amin'ny vahoaka eo am'izay maharary azy no mila hitsangana tsika. Noho zany ho vana kely le endriky ny fitolomana andao tsika ho any Tamatavy zay afaka makany. Anao délégation dia ifidy quartier anankiray, fiangonana anankiray de concentrenao daholo ny effort rehetrarehetra tsy miparitaka ny zava-dehibe rehefa mahavita tsika de iny mba manao effet boule de neige ho any hafa tsy ho araka ny teny Michel Rocard hoe on ne peut pas accueillir toute la misère du monde fa mba mahavita anankiray tsika dia ho anareo zay malala tanana eran'ny Madagasikara rehefa azonay le adresy ka misy le toerana nanaiky andray ny mpitsomponenana iara-iasa aminay dia tsy mandalo aty aminay ny vola mba hatonga anareo atoky fa tonga de fitaovana no alefanareo vary, menaka, savony, paty, tsy haiko hoe zay zavatra imenareo ako don nature mba tsy apakafanany olona de aterina eo amin'ny toerana misy ny traboina ao Tamatavy eo amin'ny fiangonana izay mbola tsy fantatsika fa miandry ny retour aorinan'ity live ko ity. De fonana ny feoko tolo fa mbola tsy salama sa zao raha hitany dokotera de bedy satria tsy mahazo miteny aho pendant au moins 6 semaines zay hitanareo tsy nanao vidéo fa tena mifona tompoko Jesosy tsy afaka hijery fotsiny fa rava ny fireneko rava Tamatavy tsy manina na ny feoko arany tsy miverina toy zay ny olona tsy mihinan-kanina de samita in'Andriamanitra misaotra maharitra ny haino.